iny avy za sererik zany no miteny miditra ao amin'ny tokantranonao ndray zany revue biblique manatitra raha aby zay manona fahasoavana trany satria fantatray fa isaky misy fandarana dia misy foana ny olom-baovao mampiatrano sy mandray anay avao amin'ny fikambanana revue biblique teo aloha saina vaizy aho hoy aho ity mitaky zavatra hoe mandoa mipempe ty foana ianao vao matsiaro mandray zavatra na marimarina kokoa matsiaro ho tahina aka andalatsoratra masina anankitelo anaporofoko aminao fa tsy de saina avy amin'ilay naharanlanitra sy ny tany loatra ity mandoa zavatra ity mandoa voly aloha toa de tenentsika ohatr'izany mihitsy Romanina toko faefatra sokafy aran'ny baibolinao dao ary zaraiko anakiroa zany ty fanazavany ty hoe samy manana ny fomba fijery an'izay le mandoa zay mantsy na ny testamenta na ny testamenta vaovao na ny boky voalohany na ny boky faharoa iny amin'ny fiteniny zareo israelita azy ka ao amin'ny fahasoavana ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faefatra dia ohatr'izao ny fanazavany ny apôstôly Paoly azy apôstôly Paoly miteny ohatr'izao amin'ny Romanina toko faefatra amin'ity le olona tia mipempe ty zay vao mahazavatra ianao zao vao tahin'Andriamanitra raha ny fomba fitenitsika mahazatra sokafy ny baibolinao Romanina toko faefatra Romanina toko faefatra de etsy amin'ny andininy faefatra ty zany mba 4 ny fahasoavany ka ho anao zay maniry 4 tiako mampafantatra anao fa tsy voatery mipenao na mandoa zavatra mandoa volany ampanao sikidy sy any ampanao kabala vo mahazo 4 zany ary ianao moa vavolombelona fa amin'ny vampotona eo natsika na mba hoe te mba hamangy ny fiangonana revue biblique ianao ndray andro any de fantatrao fa sady tsy manao sikidy zay tsy manao kabala zay tsy mampandona inona na inona amin'ny olona fa de hitanao fa fiany 4 eo anolohan'ny tokotany-piangonana ka tsy misy témoignage velona zany zao zavatra ampianariny fikambanana revue biblique anao zao de anjarinao fotsiny moa safidy hoe misy olona ohatranay misy fikambanana ohatranay mitona anao hanompo an'Andriamanitra tsy mpe amin'ny fitiavana fa afaka mahazo an'izay ilain'ny olona rehetra ianao na ozy ianao hoe niatsy takotsosy andaniko ny volako ka alohako any amin'ireny le pasteur manao toriteny anao reny raha vao tsy mandoa voly ianao zany ohatra na hoe aloha ihany alohaka any amin'ny mpanao kabala aloha ihany alohaka any amin'ny tatarabe de zay moa zany safidiponao fa zay dia mitondra ny sitrapony ilay naharanlanitra sy ny tany te hitondra fahasoavana mamaim-poana tsy vidim-bolo anatiny tsirairay avy ka ho anao zay tsy manana 4 maniry amina 4 ty mba misy 4 ny fahasoavana Romanina toko faefatra andininy faefatra hoy ny baiboly ary ho an'izay miasa dia tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino zay manamarina ny ratsy fanahy de ny finony no isaina ho fahamarinana hoy ny baiboly ho an'izay miasa de tsy isaina ho fahasoavana ny karama fa ho trosa ho an'izay miasa de tsy isaina fahasoavana ny antsoina hoe fahasoavana grâce ozy ny teny frantsay ny antsoina hoe fahasoavana dia zavatra omena ho an'ny olona tsy mendrika azy raha eto Madagasikara ianao ohatra ny mandray n'ity fandarana ity tsy haiko ny any ampitandrika fa eto Madagasikara ohatra na tamin'ny andron'ny mpanjaka Pilato dia mpanapaka Pilato de misy an'ilay antsoina hoe grâce raha eto Madagasikara zany amin'ny fanjakana présidentielle de misy ilay antsoina ohatra hoe grâce présidentielle hitanao ny antsoina hoe grâce présidentielle dia misy olona voagadra ohatra hoe higadra 10 taona hatranomaizina fa rehefa mahazo ny grâce présidentielle io izy de mamoaka didy fotsiny ilay président hoe mivoaka ao hatranomaizina ny olona ohatrohatrao de mivoaka ianao na tsy mbola vita ary le 10 taona de igaga ny olona ty ivelany rehetra hoe inona ny nataony lahy na inona ny nataondrina inona ny nataonao na inona ny noloseho tany amponja-tany fa raha ny didim-pitsarana tonga eto ambanimasina ike 10 taona ianao vao tokony hivoaka ao amin'ny tranomaizina de hoy ianao miteny hoe tsy nanao na inona ako
fa nazo grâce présidentielle aho de nivoaka ny fonja zany ny antsona hoe fahasoavana omena zavatra ianao kanefa tsy mendrika andray an'lay zavatra ianao zany andeha ataontsika ohatra nandoa sanga le teneniko a sanga nandoa omby anankiray ianao tany amina mpitaiza olona na tany amin'ny pisikity na tany amin'ny mpanao kabala nandoa omby anankiray ianao mba havitanao vila tsara kare anankiray za tsy miteny hoe tsy maintsy négatif zany raha fiainana ty ambany masoandro vetivety zany possible fa ny fiarovana ny village-nao tamin'ny skidi io za tsy manana antoka za tsy mino mantsy hoe misy anjeliny adona rehefa aveo a hidina iaro ny vilanao rehefa mandeha mivavaka ianao fa raha manana tsampo ka manana ny fanahalenarin'ny lanitra sy ny tany ka matahotra azy de zay mampanantenanao baiboly mo marimarina kokoa fa tsy zay loatra ny anjeliny Jehova mitombo manodidiny zay matahotra azy ohatra zany zany le différence be de be ny olona no mahavita villa tsara tare satria nanao skidy nakany am'ireny mpitaiza olony reny nakany amin'ny doana nakany amin'ny kabal nanao fanatitra nanao sorona tany mahazo tomobile be de be mahavita trano be de be misy koa ary mahazo vady be de be de rerian'ny olona zany ety ambany masoandro fa le fiarovana aveo eritrereto tsara zany hoe raha omby anankiray naterinao tany amin'ny mpanao kabala ohatra na tany amin'ny mpanao pisikity de navita vila anankiray ianao amin'ny vanim-potoana zany tianao ananana vila foro mila manatitra omby firy ianao eritrereto fotsiny hoe amina vanim-potoana anankiray anirinao ohatra anirinao ivoan'ny varavarany lanitra eo amin'ny fiainanao de tenen'ny olona anao hoe aloavy ny apafolo karenanao ny apafolo karama moa io tena tadiavin'ny olo amin'ny akabeany fa tsy de apafolo karena loatra de tenen'ny olona anao hoe raha tianao ivoa aminao ny varavarany lanitra aloavy ny apafolo ny karamanao ohatra de mitsoro vavolombelona ianao rehefa aveo hoe finatra ho an'Andriamanitra fa hatramin'andoavako ny apafolo ny karamako dia ino zay nahazo 4 anankiray valio aza mifetsy eo anoloan'lay nahatsapanao fanotanao fa valio fotsiny fanotaniko folo taona no nivavahanao tao amin'ny fiangonana io ohatra taminao nanao apafolo karena voalohany nahazo 4 ianao voninahitra ho an'ny afo indrindra fa valio inona no azonao tao arinan'le 4 nga ianao tsy nanao apafolo karamatsony tao arinan'lay folo taona voalohany naninona taminao nanao apafolo karena voalohany de afaka nitsoro vavolombelona ianao fa nahazo 4 maninona ianao nandritry ny folo taona tao amin'ny fiangonana misy anao io ohatra nanao apafolo karena foana maninona nandritry ny folo taona io foana ny 4 anao io foana ny tranonao io foana ny salonnao maninona dikan'izany zany lay Andriamanitra nanaterinao apafolo karena zany a ny voainy indrem-pandeha ny lanitra de tsy nivotsony de le salonnao tamin'ny voalohany ihany ny salonnao nandritry ny folo taona le tranonao tamin'ny voalohany ihany ny tranonao nandritry ny folo taona le tomobilinao tamin'ny voalohany ihany ny tomobilinao nandritry ny folo taona tsy fantotro fa lio amina vanim-potoana zany andrinao anana 4 raha isam-bolana satria anao isan-kerinandro manao apafolo karena isam-bolana lain'ny olona ny apafolo karenanao tokony mahazo 4 raha isam-bolana zany ianao raha marina le principe fa maninona ny taminao nanao apafolo karena tamin'ny voalohany de natsiaro fa nahazo 4 inona no azonao taminao nanao apafolo karena faharoa inona no azonao taminao nanao apafolo karena fahatelo inona no azonao nandritra ny folo taona tao anatiny nanaovanao an'le apafolo karena fa to ino foana ny fiaranao to ino foana ny tomobilinao to ino foana ny tranonao to tsy mety miova amin'ny vadinao ohatra fa lio amina vanim-potoana irarinao azahoana 4 raha isam-bolana apafolo ninonanao ary ny tadiavy mpitondra fivavahananao na ny pisikidinao na ny tantara-pianao na ny mpanao kabalinanao hoy amantsanao ho an'izay miasa asa mantsy zany manao apafolo karena zany ho an'izay miasa de tsy saina fahasoavana ray olona zany raha ozy izy ianao hoe nandoa apafolo karena ohatra de nahazo tomobile nandoa omby anankiray tany amin'ny mpanao kabala ohatra de navita vila za milaza aminao tsy fahasoavana zany tsy fitahiny zany mety hafafa aminao fa zao ny lazay ny soratra masina ohatra
raha miresaka ny amin'ny antsoina hoe fitahina azo mamem-ponako milazany ao am'le sainy za milaza aminao raha manambitamby amin'ny vadinao anao mety tsy laminareo raha tsy anao no mandovola manambitamby an'Andriamanitra tsy vola raha manambitamby ny zanakao ianao mety tsy milamina izy raha tsy omenao vola manambitamby an'Andriamanitra tsy vola tsy azo vidimbola ny fanomezan'Andriamanitra tsy azo meteza mahitsy fo fa zay tsotra isehoany fa tsotra andeha makeny ny bokyny Genesis any atsika asehoko aminao ny lalatsain'ny olona rehefa manao ampahafolo-karena izy ohatra ao anatin'ny fatahorana ny lenarin'ny lanitra sy ny tany zay mifandiso amin'ny lalatsaina hoentinao manao ampahafolo-karena ohatra za zany milaza aminao fa endriky ny sikidy ny ampahafolo-karena ty amin'ny fahasoavana endriky ny sikidy hoe raha tsy mipehenao tsy maninona tsy mahazo zavatra ary palahelo ny maheno olona amin'ny teny ohatr'izany hoe atsamina anaova na ampahafolo-karena dia nahazo an'izao nahazo an'izao ny averiko aminao ihany manana fiangonana n'izay tantaniko ako fa tsy mitady na inona mipinoko fa nipino ao aminahy an'Andriamanitra ny voninahitra fa betsaka manina trano tsara tarehy ary betsaka manina tomobila tsara tarehy fa 0 ariary mipehily tsy misy an'izany mantsy ao anatin'ny fahasoavana tsy maintsy manao antena ao vao mahazo an'ireny fitiavana io ary ny fitiavana tsy azo pehina tsy azo pehina ny fitiavana tsy azo didina koa ny apôstôly Paoly rehefa nanoratra epistily tamin'ny Filemona dia niteny tamin'ny Filemona hoe na dia manam-pahefana ndidy anao ary noho ny amin'ny fitiavana dia miangavy aho azonao fitiavana tsy azo didina fa maninona ianao mididiny olona tsy maintsy hipehy solona voromalala vo afaka miditra ao amin'ny sinagogy ianao amin'ny andro sabata maninona ianao mididiny olona tsy maintsy andosy solona ondry vo afaka mipoka amin'ny businessinao ny any aferanao maninona ny pays ny Abraham ao amin'ny Genesis 4:7 nivakitsika tany amin'ny fandarana tany aloha vo afaka nandresiny mpanjaka amin'ny Babilôna izy ny pays izy inona ny nalohany 0 ariary fa tokinan'Andriamanitra no ny pays zay le tenenin'ny bokyny Romanina 5:15 mila mino fotsiny ianao mila mino fa tsy amikerina patanjana riava ilay Andriamanitra naharan'ny lanitra sy ny tany mitady anao hanompo azy araky ny fanahy ataoko fa raha vola ny lainy mipetsaka amin'ny manam-bola no ianao eto amin'ny tetany ty ka renona mitsony tonga amin'ny tokantraminao zay miantso anao hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana ohatrona ataony olona rehefa manompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana izy ka matsapa fa notahina Andriamanitra fa tsy mitady fitahina ao amin'Andriamanitra Genesis 7:20 sokafo ny baibolinao Genesis 7:20 sokafo ny baibolinao dawary Genesis 7:20 andininy 20 de nivoady Jakoba na Yakova ho ny Hebreo nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka iaro amin'izao lalana leiko izao ary anome mofo hoaniko sy lamba hotafiko ka hotafaverina somatsara any amin'ny tranony raiko aho dia Jehova no Andriamanitra na iadonina ho ny Hebreo zany ary ty vato ty zay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omenao aho dia omeko anao tokoa ny ampafolo jerevoko azy anotoetrany olona matoko fitahinao amin'Andriamanitra ry hava ahoana hoe Yakova na Jakoba ahoana ozy izy ozy fa izy ohatra mitorin'le pasteur anao na le kohenina anao na le rabinao na le apôstolinao ozy mantsy ny apôstolinao rehefa mitory aminao izy hoe
ho voany Jehovah aminao midanadana ny varavarany lanitra. Ozy ny koenanao rehefa mitory aminao izy. Ho voany iadona aminao ny varavarany lanitra. Fa aloavy ny ampahafolo-karena. Vadio ah. Nandoa ampahafolo-karena ve Jakôva mba hatonga anazy azo mofo, mba hatonga anazy anana fitafiny, mba hatonga azy anakarem-behivavy, nandoa ampahafolo-karena ve izy? Tsia. Nandoa ampahafolo-karena Jakôva na Jakôba. Raha matsiaro izy fa tahin'Andriamanitra. Ko manino ianao rehefa tsy tahin'Andriamanitra araka le fahatsapanao? Fa rehefa aveo mantsy ho fanolotratsika ara-baiboly amin'ny fandarinao aorianany ity hoe inona zany tahina zany? Fa araka le fahatsapanao a. Fa mitaraina kely amin'le pasteuranao anao na amin'le koenanao na amin'le rabinao de hoe mandroba an'Andriamanitra anao fa tsy mandony ampahafolo-karena. De zay mahatonga anao marary, zay mahatonga anao tsy mahavita trano, zay mahatonga anao tsy mahita asa. Mandroba an'Andriamanitra. Raha tianao no tahin'Andriamanitra, aloavy ny ampahafolo-karena. Ary marikoriko a. Ao anatin'ny rendrokajy mpiangonana samihafa reny raha vao tsy manao ampahafolo-karena ianao, na kelikely ny ampahafolo-karena alohanao, fa nga ianao lany komity mpiangonana zany mihitsy. Ary na ny anaranao ary eo amin'ilay fiangonana tsy fantatry. Fa raha misy olona manamanana atao, manao ampahafolo-karena be dia be, enim-bolana izy no mivavaka ao amin'ilay fiangonana. Fa tonga dia lany komity mpiangonana izy. Tonga dia lany diakônina. Tonga dia lany CA, conseil d'administration. Ohatrany ny famponana. Fa raha ianao raha kapa no entinao mivavaka na tsy manao kapa na iny foana ny akanjonao, eny an-dalana ianao, manahoana paster? Kaka paster, iza moa ianao ana? Za ke mivavaka ao amin'ny fiangonana entinao, ay koa moa ianao mivavaka ao. Tsy fantatry ny olona akory ianao. Satria manenina tsy mipehety sy mandoa. Andriamanitra ny sikidiny Andriamanitra amin'ny paster zany. Tsy ny Andriamanitra Jakôba zany, tsy ny Andriamanitra Jesosy zany, tsy ny Andriamanitra ny apôstôly Paoly zany. Fa tsy hoe miteny Adôna na Elohim eo izy de na miteny Jehova de ohatsy izy ianao hoe zany ny tena marina. Satria miteny Yesoa izy, miteny Yahosoa izy, miteny Jehova izy, miteny Adôna izy, miteny Andriamanitra izy, de izy ny tena olon'Andriamanitra. Ny asako manambara ho Yesoa na Jesosy. Ka ny asa ny Jesosy ka tompona Yesoa tety de tsotra. Ny fitiavana tsy azo fidia. Anjaranao moa mandray fanapahan-kevitra. Anjaranao mandray fanapahan-kevitra. Hoe ty Andriamanitra Jakôba ty ve ny Andriamanitra torinao amin'ilay fiangonana misy anao, na amin'ilay fikambana-pivavahana misy anao, na ny amin'ny sinagoga alianao isaky ny sabaty reny. Ity le Andriamanitra Jakôba ty ve? Fa ty Andriamanitra Jakôba ty tompoko de mitanao na tsy manao ampahafolo-karena renao. Fa anjaranao kosa rehefa matsiaro tahina ianao avy eo zay ndray afo zay. Raha natsiaro anao hoe taloha 4,000. Zaho amba 5,000 aleo amba miariary 5 aza lasa tokana. Zay anao zay. Fa tsy hoe za mba taio fa tia ny ombonao de aterina any ampanao kabana. Za mba taio fa tia ny ampahafolo-karenanao de aterina any amin'ny pasteur. Za mba taio fa tia ny fanatitra fanalam-boady de aterina any amin'ny raby. Iza mila folo ohatrany vao manao zavatra. Skidiny Simona, asan'ny apôstôly toko 5. Skidiny Simona manao an'izany. Ny Andriamanitra ny mpanjaka ny Sodoma sy Gomora manao an'izany. Rehefa namaky ny bokin'ny Genesis ty. Ny Andriamanitra namana boka no manao an'izany. Ka ratsy zany ny Andriamanitra ao. Fa ozy izy hoe niambo ohatran'le Andriamanitra nariny Adamasiva no mbatiko ny ale Andriamanitra nandrefany Jesosy tetiny no mbatiko Andriamanitra de zany re olona mifampona azy. Tsy mila mpe zany ianao vota io. Noho izany anao ny safidy. Vavolombelona faharoa. Raha raitsika vavolombelona zany asan'ny apôstôly ny Romanina toko 4 de vavolombelona fahatelo no meko anao. Fandiaka vavolombelona faharoa alo. Atoko fototra ingiana ny Romanina toko 4. De atoko vavolombelona ny Genesis toko 7. De asiko anty vavolombelona faharoa no arano ny fitahiny ty. Ao amin'ny Genesis toko 7. Ny averiko ihany. Tsy hoe mampiasa baiboly ny olona de marina. Ny asa ny manambara azy. Ohatranay koa, zay tsy miteny aminao marina zato itan-jato ny zavatra teneninay.
fa afaka miadevitra tsara aminay ianao, afaka manoratra tsara aminay, de baiboly ny référence fa tsy arenana fitahinana ny vadinao tsara tare na ianao manambady be dehibe, tsy zany ny référence resana aminay fa baiboly. Tsy hoe zay zavatra nataony Jiosy na nataon'ny Hebreo rehetra de araka an'Andriamanitra, veriko andro zany. Ko hoe taloha ianao nandeha tany amin'ny dadarabe de nasain'ny dadarabe nekany amin'ny doanina, fa zao ianao makany amin'ny pasteur de asain'ny pasteur tsy fantatra ohatry miloloha baiboly eny an-dalana ohatra tsy fantatra, na hoe asain'lay koenina anao mandoa hoe ao antsika manao fanatitra naondry na non, tsy zany, tsy zany ny manompo an'Andriamanitra, tsy zany ny secret ny fitahina. Genesis 5:3 tsika zao. Anjaranao ny malala, anjaranao ny mahafantatra, tegiasa zany ifampiresantsika zany. Raha tsy azonao zany de mbola afaka manoratra anao jajavaina amin'ny teny hafa. Fa misy olona mahay teny pirenena samy hafa ihany mantsy ao amin'ny fiangonana iandraika etany teny. Koa zany ohatra tsy de azonay tsara le izy fa hazavao amin'ny teny sinoa. De tondrainay traducteur amin'ny teny sinoa de hazavainay tsara. Mbola ozy ianao hoe tsy azonay zany fa hazavao tsara amin'ny teny Hebreo de hazavainay zany amin'ny teny Hebreo. Tsy azonay zany fa hazavao tsara amin'ny teny frantsay de tondrainay ho vazaha mena sofiny ianao. Genesis 28:20 fakitsika teo. Raha matsiaro tahiny Jakoba de manome. Contrepartie an'izay tsy hoe raha teo tahiny ianao de manomesa. Ianao mamaly, lasa izy any ampahafolo karenanao nandritra ny 10 taona ny vavanao. Na ny penao an'izany zavatra. Genesis 39, 7:30. Genesis 7:30 tsika zao. Etra amin'ny andininy 5. Ary hatramin'izay nany endreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mba amin'izay rehetra nananana, de notahiny Jehova ny tranon'ilay Egyptiana noho ny amin'ny Josefa, ary ny fitahiny Jehova nomba izay rehetra nananany na ny tao an-trano na ny tany an-tsaha. Misy tantara natao an-trano maizina i Josefa. Genesis 7:30. De rehefa tany an-trano maizina i Josefa dia navoaka n'ilay tandapa Egypte alohan'ny andehafana sanazy any anatin'ny trano maizina, de andeva aloha i Josefa, azafady amin'ny Genesis 39 io. Andeva aloha izy. Genesis 39 le soramandry mantsy de miteny hoe ny nanaovana any Josefa tao an-trano maizina. Apetrako tsara le tantara. Dia andevy zany i Josefa eto. Averiko, andevo. Tsy nanana 4 tsy nanana village, andevy tsy fantatro hoe inona ny madika ny andevy. Andevy Josefa eto. Fa zao ny lazain'ny baiboly ry havana. Ny fitahiny Jehova de nomba ny Josefa. Afaka nandoa ampahafolo karena ve Josefa natonga azy nanaraka azy ny fitahiny Jehova, na ny fitahiny Ahova, na ny fitahiny Adona. Olona andevy zany, tsy manana trano, tsy manana tomobila, tsy manana na ramevaray azy Josefa, andevy. Fa nomba azy ny fitahiny Jehova. Zany saina anankiray efa miteny aminao hoe ity fitahiny Jehova ty re olona na fitahiny Ahova ty, na ity fitahiny Adona ty, tsy materiel. Satria raha materiel ny jerevana eto amin'ny Genesis 39 de tsy nanana materiel ny Josefa, fa andevin'olona, andevlan'olona, novidinin'ny olona voly Josefa. Fa ny baiboly de miteny nomba azy ny fitahiny Jehova. Fantatrao hoe le 5. Eo amin'ny 5 toy ny baiboly hoe rehefa napetrak'ilay Egyptiana ikarakara ny tao an-tranony Josefa, de notahiny Adona, na notahiny Andriamanitra, na notahiny Jehova, na notahiny Ehova zay tao an-tranon'ilay Egyptiana rehetra. Valio nanao ampahafolo karena ve le Egyptiana? Valio nanao fanatitra ody ve le Egyptiana hoe tiany ondry atao fanatitra fa tiako mba hipokany ao an-tranoko, tiako mba hotahinany ao an-tranoko. Valio ohatrinona ny nalohan'le Egyptiana tamin'ny Josefa, ohatrinona mba tonga ny ao an-tranon'ilay Egyptiana ho tahiny.
natery Egyptiana tany amin'izy ny ampahafolo-karena satria hoe raha te ho tahina ianao dia tsy maintsy mandoa ampahafolo-karena. Non, vao makao fotsiny Josefa tsy mila manao kabala tompoko. Makao fotsiny Josefa tsy mila manao ampahafolo-karena tompoko. Tao an-tran'Andriamanitra netony Josefa tao anatin'ny tokantrano io dia mitahina Andriamanitra ny tokantranon'ilay Egyptiana, no tahina izay rehetra ao anazy. Toy izay antsika mifandarana manaraka, mirary tena fitahina avy amin'ny avy indrindra ho anao zahay. Fandarana manaraka antsika aminao na veloma tompoko.